premier ministre lehibe ny gouvernement ianareo ministre zay maro dia maro zay isorako manokana reto namako reto mbola veriko ihany fa tena tsy nikely soroka izy ireo raha tiabeza ny asa sy ny andraikitra dia tiatsika eto ministère enseignement technique sy mifanarakansa dia magnataka aminareo mba mena tehaka mafy be ny premier ministre sy ministre eto gouvernement efa hainao tiako tenenina amin'izany andriamato premier ministre fa efa niteneniko maty hoe miasa reto olo reto sy ny gouvernement ao anatin'izay dia ombako manana ihany koa reo arifenitra rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy andriamato premier ministre sambatra ny lava raha lalina ny rano fa difotra ny fohy ary sambatra ny fohy raha fohy ny farafara fa mivokina ny lava ary sambatra isika rehetra tonga eto amin'izao toerana izao tompoko lahy sy tompoko vavy fa fahasoavana teto sosona ny hoe raha antsika eto amin'ity ministera ny fampianarana teknika sy ny fanafana arakasa ny voalohany amin'izany dia izao fiaonam-be izao mbola tsisy mihitsy zao andriamato premier ministre mandritra ny fahaleovatena fa tsika anatin'izao fanavaozana zao ny napisy zay assise nationale zay fa dia amendrika tera ho an'ny filohan'ny fanavaozana sy ny premier ministre sy ny gouvernement zany kifa mitenaro hoe miasa zao gouvernement zao ary efa mitapina zavatra fa ny tsy mety an'izao hoe miasa mijamba ihany ny tsy mahita raha tsy tentsika izao route nationale zao kely sisa dia vita soma tsara ary manerana ny Madagasikara mbola sationany zany fa hiteny ohatra hafa avy eo koa dia andriamato premier ministre tsy ho lava resaka aho fa ataoko toy ny rambonombo tapaka izy tia fohy fa enjana ataoko tahaka ny jupony tovavy ny mahatsanga fony mahatsara azy ataoko lahy sy ataoko vavy raisiko ampanetretena tompoko ny andray fitenena androany satria nataontsika taty aboeny zao assise nationale izao inona ny antony satria premier ministre avy eto ny voalohany dia miendrika azy zany satria izy no tena anao hoe ataovy io dia ometsika dera samy premier ministre lehibe amin'ny gouvernement zany tompoko lahy sy tompoko vavy ny faharoany zany dia misy miteny atao Antananarivo foana no atao le assise fa hoy zay dia mifaritra dia profo mitoaka amin'ny tendany fa tsy manavakavaka zao fanjakana zao fa dia hitantsika fa maneraka amin'ny faritra eto Madagasikara ny fampandrosoana manaraka izany andriamato premier ministre dia efa niteneniko hoe fahasoavana telo sosona ny anio ny voalohany dia ny assise nationale ny faharoa dia resaka recrutement 500 ary fahatelo dia isy convention fifanarahana miaraka amin'ny fikambanana anankiray izay hitantsika eo avy eo raisiko tsirairay reo andriamato premier ministre ny voalohany dia ny recrutement aloha ny lazaiko eto efa taona andriamato premier ministre ny tsisy recrutement teto amin'ity ministère ty 2023 2024 2025 2026 fa vao tonga teto amin'ny ity andraikitsy ity zany premier ministre zany dia efa tamin'ny ray volana tompoko dia efa recruté ny 500 vaky voalohany ho an'ny mpampianatra vakatera eto amin'ity ministère ty ka avetsika tehaka refitrefitra izany andriamato premier ministre tena vomafy ety ministère ty teo efa taona tsisy recrutement nomena fa tsisy faiza mitatana tena vomafy na premier ministre ny mpampianatra tato sy ny mpandrarana tena vomafy ary vodobla ohatsy ny akoho sady voatsaingoka ambony ny voatsaingoka ambany tena mampalahelo tonga nefa zao fanjakana fanavaozana izao dia hitantsika fansava daholo izany rehetrarehetra zany ary tsy vitan'izany ena andriamato premier ministre vao vita le 250 dia zao ndray zao izy 356 deuxième vague mbola tsisy nandritra ny fahaleovatena hoe ministère ray mahazo vagy poste budgétaire ray mbola nahazo fandroantsika io dia mivalina io amin'ny volana septembre dia mbola mahazo troisième vague any tsika noho izao gouvernement zao tompoko lahy sy tompoko vavy raha tsisy ary ny sampona raha mahay mivavaka tsika raha mahay mandoalika dia mbola isy 4e vague tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity taona ity
Zahay efa tsy matory mihitsy a manao tsokolo batita amin'ny vavako hoe tompo fa io a ome fahasoavana eto mampianatra sy mpandraraha eto amin'ity a ministère ny enseignement ka technique ty. Zay le recrutement andeha matompo premier ministre fa tena hoe nanova ny fiainany reto mpampianatra reto sy ny mpandraraha ny recrutement niova ny fiainany nitondra fanavaozana satria raha ny karama 30 000 ariary 50 000 ariary 100 000 ariary isam-bolana zao sao andeha matompo premier ministre efa mpiasa mpanjakana izy ary tsy vitan'izany efa mitombo 14% ny karamany mpiasa mpanjakana tsy vitan'izany mbola mena indamité de logement 200 000 ariary akoatra ny karama io a indamité de logement 200 000 ariary ho an'ny mpiasa mpanjakana rehetra or zareo a iza nanao an'izany tsisy mbola tsisy a ary tsy vitan'izany a fa misy ny indamité de cré 150 000 ariary ho an'ny mpampianatra indamité d'appui administratif ho an'ny mpandraraha 150 000 ariary or zareo a eritreritra raha le indamité fotsiny continue 200 000 ariary plus 150 000 ariary efa 350 000 ariary no azo miako ny karama o le retsy miova ny fiainatsika miova ny fiainatsika noho izao fanjakana fanavaozana izao mitsamba ihany ao tsy mahita fa tena miasa ary tsy mikelena zao fitondrana fanavaozana zay tarihan'ny folohan'ny fanavaozana sy ny premier ministre lehibe amin'ny gouvernement zay. Ny faharoa ndray mato premier ministre dia ny assise nationale moa efa nazavaina tsara teo daholo hoe mato natao zany a dia ho fanatsarana ny raha fampianarana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa eto Madagasikara. Mira ampiakarina ny kalitao mira tena hoe atao avolenta ary atao manaraka ny zavamisy sy ny toetrandro ny fanofanana mba ny zavamisy ao amin'ny faritra no aopana an'izay ny fanofanana zay natao miaraka amin'ny fitaovana fa zao ke andea matompo premier ministre tena nampanelo hatramin'izay tsy le zavamisy ao amin'ny faritra no fanofanana natao ary tsy le filana na hoe besoin na le aspiration le vahoaka no atao anatin'le izy a dia tsy mifanaraka an'izay dia tsy mahagaga raha mahantra ny vahoaka malagasy nefa ty ny lakile motera ny lakile ho an'ny tanora amin'ny famorona asa ity ministère ity ka za matahotra ianareo fa raha mbola eto zay dia ataontsika zay mety mba hisy famorona asa ho an'ny tanora mba hisy asa ho an'ny tanora fefa be ny mpiara-miovinantoka zao raha aminay amin'ireo mpamatsy vola rehetra amin'ireo orinasa maro manerana ny Madagasikara dia tsy mba ho faralan'olona na ho faravavin'olona ntsony ty ministère ty a fa mba ho lohany fasifarany ka tokony menainareo topilasy tompivavy. Manaraka izany dia isy ihany koa manaraka izany dia isy ihany koa zay convention fifanarahan'izay a amin'ny fanjiry zay fantatsika fa manao asa sosialy manabe ny vahoaka manampy ny sahirana dia ho ataontsika androany koa zay fa nrapitso nakamisy ny zoma dia mbola maro koa andriamato premier ministre ny fanokanana zay atao eto a misy ny centre de formation ka professionnel misy koa ny lycée technique ny point des jeunes zay atao a misy koa ny formation ny attestation zay zaraina zany a ato amin'ity a ministère ny fampianarana ka teknika sy ny fanofanana arakasa koa ny amananako ny teniko dia ny teny famaranana dia firariana fiadanana ho sambatra sy anana ka hanampy ireo tsy manana ka raha tonga reny fifidianana dia ny miasa ihany toanana. Misaotra tompoko lahy makasika tompoko vavy.